Anisana ny fampahalalam-baovao dia natomboka tao manakatra ny farany herinandro teo ny internet ho an'ny daholobe izay toy amina tanàna misy 10 manerana ny Madagasikara. Ny hanamorana ny fahafahan'ny vahoaka madinika misitraka sy mampiasa ny internet moa no anisany antony nametrahana ny internet ho an'ny daholobe. Eo ihany koa ny fanamorana ny fanaraham-baovao sy fanovozam-pahalalana ho an'ny rehetra. Tafiditra ao anatin'ny velorano fa 4 an'ny filohan'ny repoblika ihany koa ny fametrahana ny internet ho an'ny daholobe hoy ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Fanadidina. Fanabeazana sy kolontsaina ho an'ny rehetra ary fampivoarana ny Madagasikara ireo ny velorano fa 4 sy fa 1.10 mifanindran-dalana amin'ny oviana io araka izany ny fametrahana ny hotspot wifi na fampisitrahana internet maimaim-poana ho an'ny daholobe izay natomboka tao Manakara. Voalohany dia fisaorana avy aminay taloha eto Manakara no zavatra ataonao. Ny zavatra ho tenenina voalohany dia ianao no nanana ny hevitro araka ny veloranonao ny ministera ny posta sy fifandraisan-davitra ary koa fampiroborobolana etao arakadimirindra tokoa dia tsy nanao afa-tsy ny fanatanterahana ny zavatra notadiavinao. Nisy moa zany maly andreo atofiloha no andro lehibe ny posta maneran-tany dia fifaliana ao anay koa posta malagasy amin'ity andro androany ity no manatanteraka ny fizarana ireo fanampiana avy amin'ny PAM izay tosika fameno ho toloranao ao an'ny reto vahoaka malagasy eto Manakara reto. Ny hahafahan'ny sarababem-bahoaka misitraka ny fifandraisan-davitra izay malaza amin'izao fotoana izao no anisan'ny nametrahana ny tetikasa tahaka izao ho ny filohan'ny repoblika. Malaza zao ny fifandraisan-davitra amin'ny alalan'ny internet. Zay no antony mahatonga antsika eto androany tetikasa napetraka avy teneniko tamin'izao le ministra hoe betsaka ireo tanora mba tea hiseratra tea hifampifandray amin'ny olona any Antananarivo, amin'ny olona any ivelany, amin'ny olona maneran-tany nefa tsy manam-bola hividanana sy hanaovana an'ilay connexion. Noho izany dia eto amin'ity toerana ity hitanareo riarinry misy an'ilay hotspot wifi manatiny eo am'zaridaina eo nareo dia gratuit na maimaim-poana ny connexion internet ary eto Manakara no anombohana an'izany voalohany fa eo amin'ny telopolo ambizato eo ny toerana rehetrarehetra ametrahana anazy manerana amin'io. Ankoatra ny fahafahana mifandray amin'ny olona any amin'ny toerana lavitra, ahafahana mampahafantatra ny vokatra, ny kolontsaina sy ireo rehetra mampiavaka ny toerana iray ny internet toy ny tao Manakara. Afaka mandray anjara feno amin'ny fampandroana ara-toekarena araka izany ny internet. Natomboka tao Manakara ny tetikasa fametrahana internet maimaim-poana ho an'ny daholobe. Toerana 10 no tanjona hatramin'ny faran'ny taona 20 sy 20 ary 30 kosa hatramin'ny taona 13 sy 20.